Fa ao anatin'ireo vaovao ara-pinoana kosa ara mono anoizantsika ny izao fampahalalam-baovao izao ho fanampiana ara-bola amin'ny famatsiam-pitaovana ny tobim-pahasalamana tsinjoaina ara moa dia nanateraka hetsika sakafom-pifaliana omaly ny Fjkm katedraly Analakely. Ny akon'izay avy hatrany ary. Namaly ny antso ary tonga maro ireo zanaky ny fiangonana omaly nandritra ny sakafom-pifaliana narahana lanonam-pandihizana izay nokarakarain'ny Fjkm katedraly Analakely teny amin'ny Akany Soa fonenako manaritsy Ivato. Tafiditra tokoa ao anatin'ny ezaka ho fanangonam-bola entina matsiana fitaovana ny tobim-pahasalamana tsinjoaina izao hetsika izao. Araky ny fanazavana ny menanay dia ho fanomezana fahafaham-po kokoa ireo marary dia ho vatsiana fitaovana ity tobim-pahasalamana ity ka asiana milina fanaovana ekografia sy ECG izay tombanana ho mandinina ny 50 tapitrisa ariary ny vidiny.